Vaovao hafa tanteraka nampahafantarina omaly teny amin'ny centre paroissial Faravohitra ny tardalana mikasika ny fahasembanana izay niarahany plateforme des fédérations des personnes handicapées de Madagascar sy ny WaterAid. Ny fietsika samihafa tokony atao mba tsy hisy intsony ny fatahorana sy ny fanilikiliana ireo olona manana fahasembanana no voarakitra anatin'ny tardalana mikasika ny fahasembanana izay nampahafantarina omaly teny Faravohitra. Tardalana mikasika ny fahasembanana zany izay ahita tao amin'ny plateforme de fédération personnes handicapées de Madagascar niarahany asa tamin'ny WaterAid satria mbola be be malagasy no matahotra an'ireny olona manana fahasembanana ireny, mbola betsaka zareo mihevitra fa hafa mihitsy ireny olona ireny dia manilika anazy na mieritreritra hoe manahirana miara-miaina aminy. Ity tardalana ity zany natao hanampiana ny tsirairay avy hoe raha misy olona manana fahasembanana eo aminao, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina dia inona ny fihetsika tokony ataonao, inona ny zavatra tokony ataonao hanampiana anazy na tonga an'ilay fiarahamonina indrindra mba tsy hisian'ilay faniliana an'ilay olona manana fahasembanana. Sarotra raha ny voalaza ny ananana ny atotan'izy mikasika ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara satria mazana raha vao misy ny fanadihadiana izay atao dia zary adino hatrany ireo olona manana fahasembanana.